koa ambarako avy androany fa atomboka amin'ity taona ity avy hatrany ny fametrahana énergie renouvelable na éolienne eto a Madagasikara toko lasy toko vatra. Apetrako ny mpanamby ary tsy maintsy ho vitatsika io. Ny filany eto Madagasikara dia eo amin'ny 253 mégawatts eo. Ny any France hatramin'ny 2015 de 3000 mégawatts ny éolienne ho apetraka izy ireo. Ka ahoana ny tsy avitantsika eto Madagasikara ametraka éolienne na dia ny sefany fotsiny aza 50 mégawatts apetraka ny mpanamby toko lasy toko vary fa mandrapatonga amin'ny farany taona dia hipetraka eto amintsika izany éolienne izany. Jirama Ngetse Degoa no anisan'ny lafindrindra manerana ny Madagasikara. Tsy eken'ny saiko zany, tsy eken'ny foko zany, ka zao ny fanampy amena apetrako aminao fanampy sy velirano Diego. Fa farafakeliny zao aloha ahenatsika 20,000 ny vidin'ny jirama eto Diegoa ao anatin'ny telo taona farafakarany zany no ataontsika toko lasy toko vary. Kena sa tsy kena dia asitsika éolienne koa le misy an'le lisingeza be reny zany no ataontsika hoentina ampandrosoana ty Diego te. Mety sa tsy mety? Ny tiako lazaina aminareo zany dia zao, raha misy ny tena manam-piniavana tena hoe afa anavitra ny jirama dia zao fitondram-panjakana zao ny voalohany. Tsika tena toko fantamareo zany. Hasitsika éolienne hozy izy le misy lisingeza be mihodikotina re ary raha misy hoy izy manana finiavana amaholany jirama dia ny fitondrana zay mijoro zay tarinjao hoy ny filompinena Andrajoelina. Fa le miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Araka hitantsika manko tsy vahina amintsika fa nokevitra zay nataon'izay ialana tsiny fa vidéo fataloha fa ampatsiahy hevitsika amin'izao fotoana izao satria araka ny teneniny ihany manko amin'izao fotoana izao ny 2025 hitantsika vidéo teo 2012 nanambary nanao tamin'ny vahoaka malagasy 4 millions tsika tamin'izay fa hoe hisy tsy maintsy tiany manko zany mo tsy maintsy zany tsy maintsy ataontsika hoy izy ary amin'ny mety amin'ny volana ambony na amin'ny taona ty hoy izy tsy maintsy vita ny hoe éolienne izay misy lisingeza be hoy izy araka ny teniny tamin'ny 2012. 2018 ihany koa mbola nanao fanambarana propagande tamin'ny vahoaka malagasy eo manko ny resaka 400 mégawatts tsy tenentsika fa mbola neo mahafisiny hitantsika amin'izany 2012 2018 fa hoe hasina hoy izy éolienne indray ny anatigo na io anatoliary na izanaiza zany araka ny tenen'izay makasika hoe mba hampandroso ny firenena. Hitantsika ve amin'izao fotoana izao efa vita ve efa nitsangana zany zavatra nyteneniny tamin'ny propagande dia mitehatehaka ihany koa ny reto mpanaradiana azy reto. Hitantsika manko teo hoe merci président, ekena sa tsy ekena, marina sa tsy marina dia tena misy indraindray ny olona misy manompa le kotilela metsambrao manko tena manompa mihitsy afitondram-pandrakana zay tarin'ny filompinena Andrajoelina ka satria tsy mahatsapa-tena le olona tsy tonga saina mihitsy le vahoaka malagasy fa indrindraindrindra ireto mpanaradiana azy reto. Apetraky ny fanontaniana ho anareo minono misy lelaka jiabijiaby reo hoe efa vita ve le éolienne zay nampanantenany tamin'ny vahoaka malagasy nandritra ny nitondrany tamin'ny fahefana fanonganam-panjakana ary nampanantena izy nanao velirano fa tsy maintsy ho vitainy mafy ane zany tsy maintsy zay dia hoe vita ve izy amin'izao fotoana izao ho anareo zany mpisy lelaka sy mpinono reo vita ve le izy ary meo fanazavana zay rehefa tsy vita le izy meo le fanazavana rehefa filompinena Andrajoelina sy ny firongonireo tsy misy fanazavana ary mo tsy maintsy araka tenentsika zay ohatra hoe tsy maintsy mandroso tsy maintsy vitako amin'izao ty tsy maintsy vitatsika amin'ny taona ty aiza mele tsy maintsy nareo ka izany mampametra-panontaniana ho antsika rehetrarehetra mbola misy manaranaraka anazy foana reto
mba tongava saina re tsika rehetrarehetra voaka malagasy ka tiatsika ve manjaka tokana tsy refesy manjaka tokana eny ataon'izao e zany hoe zay tiako satria anazy rery ity firenena malalatsika ty Madagasikara ty zany anazy sy ny firongofirongony atsika zany ndraindray hoe hitazapotsiny alefaso zay tianao mba mihinana manina any sanatriany vava sanadiny lela zany amitsika mpanaraka ny chaîne ty vaovao malagasy satria ndraindray mampite hanomba mihitsy ne ty filompirenena Andradjoela ty fampanantenana velorano rehetrarehetra tsy tanteraka izy ihany ne manohitra ny zavatra teneniny ka mbola ekena ihany ve ny zavatra ohatran'izao ry malagasy mba misy ajery tsika tonga avasaina hitatsika le olona afara ao reo ne no mahazo tombony jiaby olona reo olona afara mahazo tombony atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ty tsy sisy zavatra azotsika zany ka misy faneho-kevitra nataony eto fa hoe izy io manko matahotra iongana ka zany indrindra mahatonga anazy hoe hamaolana mahakasika andreo mpiasan'ny jirama hiantso izy miantso izy fa hoe andao izy fampiresaka hitanao amizay fa mamy le fahefana sy vola rehetrarehetra ka miantso andreo mpiasan'ny jirama mba tsy hanao grevy tsy korontana zay manko mahany zareo satria zavatra efa ataory zareo zay ka hoe andao izy fampiresaka ary raha ohatra izy mahavoava zany olona zany fa ry zareo izy manana vina matipaika amin'ny jirama efa tela efa firy taona lesy ianao ny vahoaka malagasy Madagasikara atsika zao bokatrosa atsika rehetrarehetra nanomboka tamin'ny 2012 jusqu'à 2004 zao 25 zao ka zany mampametra-panontaniana atsika rehetrarehetra mba mivoaza re atsika malagasy tsy sasatra atsika manino ty manentana fa satria Madagasikara raha manina ty indraindray anao tena kivikivy hoe alefaso Andradjoela zay tianao atao nefa kosa rehefa ianao manana ny feon'ny fieritseretanao mandinika lalina ihany koa tena lasa nyreto ambogadina mihitsy zany ty firenena atsika ty ka hangina foana atsika mandraka hoviana zay ne le izy mandraka hoviana zany tsika hangina tsy ho taitaitra tsy foho tsy sahy tsy hijoro fa satria an'zareo zany Madagasikara sy ny firongony nefa tsika 30 millions zao tsy mahatsiaro tena tsy mahatsapa tsy mijoro zay ka misy vidéo ty araka tenentsika zay matahotra izy iongana ka mifampiantso hifampiresaka amin'ireo mpiasany jirama zay ka andao rahatsika zany fanokevitra nataon'zay fa azadio hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabonné na manao zay na manao commentaire afatsika mahatsaritsary zavatra izay misy fotoana zavatra rehetrarehetra tsy maintsy ho avy ny fotoana rehefa filompirenena Andradjoela mpandainga ty aiza zao ny éolienne nanomboka tamin'ny 2012 hatramin'izao 2025 zao ka eto manao antsy zany mampiasan'ny jirama isika dia anarana isika dia iredresse ny orinasa io zay ny tanitsika ho an'ireo rehetra zay volony anavitra ny jirama ho an'ireo rehetra mpiasa ny jirama zay volony hiasa sy lofo ary indrindrindrindra anangana jirama vanina sy maritra miaraka amiko sy miaraka aminay mety misy ny manisy virus any anaty lohatsika any fa aoka tsika tsotratra ny virus raha misy ny aia raha misy tokoa ny teboka mety hoe isin'ny fanahiny vonina ny tenako ianao anareo sy anazava aminareo hoe zao ny lalaky izoratsika fa aleo tsy dirany resa